ohatra Madagasikara. Mangalatra ny firenena ny sasany mba hiverina na mareny bolokom-bolamena be ao amin'ny lampam-panjakana no nisonjo natao nangalanjolany namidy any dia tapony natao anazy dia hoe lasa bolokom-by fa nisoloana bolokom-by. Wajaniko mihitsy le Facebook, wajaniko le live direct, wajaniko le fandehanako amin'ny télé, wajaniko le fandehanako amin'ny radio. Avenao any malagasy kilika iletika tanteraka fa tsy mila olom-bohitra Madagasikara fa mila mpamitaka, mila mpaminany saboka, mila mpanao politika, mpanetsifetsy reo, reo mpanao sindikazo le reo, mpanao sindifalavo reo, reo mpanao kolokolo reo, reo mpanita bahoaka reo, reo mpandainga maso-pirenena reo, ireo milainy vahoaka malagasy ka avelao firo amapiazy iala aho anasatanana tsisy lany malagasy ahy da avelao tsisy ilako an'ireo koa rehefa tsisy lany ahy zaho ny tsisy ilako azy koa fandrainareo zay efa vita ny sambo e fra mbola zanaky ny fahaverezany ina anao vo mahain'ny agnara tsara ka tena tsara avy n'andriamanitra tonga de gaga ny fanahy mahaino tsara avy n'andriamanitra tsy misy anara tsara avy ny devoly. Miarabanao vahoaka malagasy manaraka an'izao fandarana manokana izao. Araky ny fahitatsika ny fizotra ny firenentsika efa miatafitra ao anatin'ny lalina mangitsitsika ny vahoaka malagasy amin'ny resaka fijaliana sy ny fahatrana. Isan-drano koa nefa manana ny olon'Andriamanitra isika izay ny fanambarany azy tonga eto amintsika eto dia misy mpanjaka tsaratsara zany a dia ao anatin'izay zavatra mitranga zany zay a dia misy hetaheta tsara tokony asehoanareo vahoaka malagasy. Misy mpanjaka tsaratsara raha natao zany didinika tapreny Real TV iny a azo lazaina hoe miakatra kely ny lazanao taorian'ny fotoana iny nefa rehefa nandeha zany fotoana lasa ohatrany nangingina kely ny lazanao taorian'ny fotoana iny ka inona zany mahatonga ny tsaratsara nangina, inona zany ny zava-baovao mety ho tokony ho tenenao hoe nandritran'ny fotoana reny sa inona manolo an'izay zavatra mandalo firenena. Entoko miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra raitsy vakovoly na ny eto toerana na ny agnapitan-dranomasina any agny koa ny manodidina rehetra ny tino sy ny Madagasikara ty nareo province namako mpanaraka sy tapaka amin'ny fandaharako toy izao. Ya androany moa dia misy fanadihadihana mba misy resadresaka miaraka amin'ny namana mpanao gazety eto ny journaliste amin'izao fotoana zao zareo amin'ny lafiny teknisian amin'ny teknika ao reto io ny teknisiana mametraka an'izao fanontaniana zao hoe nahoana ianao ohatra nangingina tato ato nefa hita fa tena miakatra tokoa ny lazanao tamin'ny après ny Real TV tamin'ny tenenanao iny dia tatio rina nangatsitsika nahoana anao nangatsitsika nefa hita fa ny mandrosika mandroso ny fijalian'ny vahoaka malagasy milatsaka amin'ny akatarena ny firenena makany ny lavaka mangitsokitsika ny firenena ny vahoaka malagasy mitombo voamaby ary mety miamijaly nefa mba lazaina ihany hoe misy eto Madagasikara ary misy olo mpamonjy olon'Andriamanitra fa hoana ny mahatonga an'izany so ny mahatonga an'izany ry afaka malala amarako anareo. Tamin'ny vanim-potoana nampijaly ny zanak'Israely tahaka aty iteny kely satria tsika olon'ny baiboly olon'Andriamanitra dia nisy famonjen'Andriamanitra rehefa tafahoatra loatra ny fijalian'ny zanak'Israely zay nampijalian'ny Farao tany Egyptiana tany Egypta tany dia nitaraina ny vahoaka ny Israely taraina tamin'Andriamanitra nivavaka amin'Andriamanitra niantso le-pahary azy hoe vonjeo zahay zanahay fa ampijalian'ny fanjakan'ny Farao andevoziny anatiny efa-jato taona fa firy moa ny maty tao anatin'izany ary firy ny taranaka ny fandimidimy tao anatin'izany efa maro be ny taranaka fa maro koa ny maty efa etsaka fijalia fa tanteraka efa tena fa trop ny fijalianao ny fanandevozina anaovan'ny Farao azy fa rana nitalao amin'Andriamanitra ka rehefa nitalao amin'Andriamanitra izy dia teo vo nanome hevitra ary ilay Andriamanitra nanome hevitra Andriamanitra teo hoe raha fa izao lay fa mitaray anareo amin'izao fijalia mangitsokitsika mahazonareo zao
dia hidinareo aho amonjy anareo. Dia nidina Jehovahandriamanitra namonjy ny zanak'Israely. Zay ny teny amin'ny baiboly ao hoe tonga ty amiko ny fitarenan'ny Israely oliko, dia hidinao zao amonjy azy. Dia nidina Jehova, fa tsy niseho vatana izy fa niditra ao anatin'ny vatantenan'olombelo, niditra atao Mosesy izy. Dia Mosesy no nataony ho Andriamanitra ho an'ny Farao. Voalazany baiboly zany ny tenin'Andriamanitra mandavan'izany hoe ianao ry Mosesy dia ataoko ho Andriamanitra ho an'ny Farao sy ho an'ny zanak'Israely, anavitra azy. Dia niditra atao anatin'ny Mosesy ilay Jehovahandriamanitra, dia nandeha Mosesy nakany amin'ny tanin'ny nisy ireo zanak'Israely ao tany Egypte tany. Dia niteny Mosesy hoe zaho no raha Zanahary anareo, zaho natao Andriamanitra nareo, mino ahy anareo to vovonjy hiala amin'ny ty fanandevosana sy geja ary fijaliana mangitsikitsika mahazo anareo zao. Dia nanaiky ny olo, dia nanaraka ny Mosesy, dia avitra ny vahoaka ny Israely tamin'izany. Fa raha tsy nanaiky ny olo dia tsy avitra reo. Ohatry zay koa zaho ty. Zay zany ny zavatra mampalelo ny foko somary nampangatitsika anakahy io tato ato. Ela zay nanarisika be, nananarisika be abakabako dia nanambara ny foana, nanambara ny vahoaka malagasy, nanambara ny vahoaka malagasy presque miatsasa malila ny malagasy efa porona ka daholo, ary efa tena famihena ka daholo, ary efa manaraka ny fandaro daholo, na ny levy ao am-piangonana ataoko isaky arahin'olo aby, na olona tsy mino ahy, na olona tsy piniko, n'olona tsy vavakamo, manaiky manaraka ny ka daholo. Olo anampita an-dranomasina efa manaraka ny fandarako daholo. Dia efa mba nikorazy ny foko satria nikorazy ny foko, nanomboka efa nikorazy ao teo satria ny finoko nakorazy ny foko dia zao hoe ho avy vahoaka malagasy, satria manaiky an'ilay olombo ositra ho mpamonjy azy, na tsy ho tompo aza. Raha tsy inay ho tompo mba minoa ho mpamonjy, inoa ho mpamonjy anareo. Dia fa faly ao zany fa hoe avy vahoaka malagasy, ela ny nampijaly azy fa nino an'ilay olombo ositr'Andriamanitra avy any an-danitra ny malagasy. Dia fa nentanentana ny foko tamin'izany. Tateoriana indray le raha, tonga indray koa le mpandratsiratsy, le mpaninatsira, le mpiteny ratsy amin'ny Facebook, mpanimbazimba ny anarako masina, mpanimbazimba ny anaran'Andriamanitra, mpanimbazimba ny olo masina, mpanao tsinitsina voalaza ny boky ny Timoty hoe amin'izany andro zany dia isany ratsira, hanao tsinitsinina, tsy hanaja zay masina, hiteny ratsy ny masina, ny olobo ositr'Andriamanitra. Voalaza ny Timoty tanteraka le teny Andriamanitra. Nirongatra ray koa ny mpandratsiratsy. Dia ino zerao nitefa tany amin'ilay olona zay tokony mba fa hanomboka fa iroborobo hanaradia hanaiky ahy, hain'le olo koa le raha hitany satria le raha nataon'le mpandratsiratsy publique, natao publique le mpandratsiratsy nanakahy, natao ratsy fomba zaho, natao an'izao aho, natao ahy ndraiky anaovako andany fomba jiabijaby fomba ratsy, zaho olo marina sady mahitsy, tsy mba manao toetra ratsy zany aho. Nefa dia mibaty batena aho, niratsiratsena aho. Dia nanaraka an'iny koa ny olona zay mbola tsy miorona amiko tsara, dia betsaka koa ny emito. Dia nalahelo aho dia kivokivy kely iny aho dia nangatsitsika aho. Zay zany ny nampangatsitsika aho, hatria nikivokivy n'iny aho. Dia rehefa nikivin'iny amizay zany dia nanapa-kevitry mihitsy aho hoe hoajaniko mihitsy le Facebook, hoajaniko le live direct, hoajaniko le fandehanako amin'ny télé, hoajaniko le fandehanako amin'ny radio, aveloagny malagasy hiletika tanteraka agny. Fa tsy mila olombotra a Madagasikara, fa mila mpamitaka, mila mpaminany saroka, mila mpanao politika, mpanetsifetsy olo reo mpanao sindikazo le reo, manao sindrifalavo reo, reo mpanao kolokolo reo, reo mpamita vahoaka reo, reo mpandainga maso-pirenena reo, ireo ilainy vahoaka malagasy ka avelao firo amavitra azy hiala aho, anasa tanana aho. Dia fa ajany koa tsy hanao tsony aho. Dia nangatsitsika zany. I zany efa kely sisa, efa voatendry ny foko mihitsy le fotoana honanasa tanana amin'ny mois de efa niteneniko le mois, le volana hanasa tanana, le fotoana tonga tamiko indray ny fanahy masina ny teny tamiko ndraiky. Oh tsaratsara, ino ty raha ataonao ty? Tapa-kevitra anino anao ty? Tapa-kevitra anasa tanana ho aza amin'ny vahoaka malagasy fa tsisy lany malagasy ahy, da velao tsisy ilako anao koa. Zay, rehefa tsisy lany ahy zaho, dia tsisy ilako azy koa.
satria Andriamanitra ny teny hoe zay manome voninahitry ahy nomeko voninahitry koa fa zay manamahavonin-dralany mbo amavoy koa ka manamavo ahy reo fa zany tsy afaka tsoro satria tsy manome voninahitry ahy ka raha tsy manome voninahitry ahy tsy mety voninahitry koa fa zay manome voninahitry ahy nomeko voninahitry rehefa tsy manome voninahitry anakay fa malagasy sasany tsy ny ekipa sasany okaneko aloha hijana aleo anasa tanana tsy nanaiky amizay tompo lay Jehovah Andriamanitra lay fahafantarany maro azy lay Kristy Jesosy lay nombona teo ambony hazo fijalia ka ny Kalvari nangatsaky ny rano tao Kalvari tao Golgota tsy nanaiky ianao izy ny voafidinay ianao ny voaositranay ianao ny voatendrinay ianao ny mena agnarany Zanahary ianao ny mena agnara-pamonjy ka ianao ndray veno iabandonina sady ka didio fa tsy miverina aminay ny teninay raha tsy efa avy natateraka zay nagnaranay azy zay nataony taminy de nalainy koa ny foko i fa nitomany ray ahy namerina ny foko de voatery iriska indray mbola iriska foana kanefa Jesosy koa mba nisy fotoana nakiviny Jesosy tany Getsiname nivavaka tao Getsiname Jesosy de kivy aho izy de renovana fanahiko tahaka ny efa ho faty de nivavaky mafy izy de latsaky aby nitsembokany de nivadika an'io nitsembokany Jesosy nivadika raha satria fa di renovana fanahy tahaka ny efa ho faty ohatra koa nataoko amizao fotoana zao efa di renovana tanteraka ny fanahy tahaka ny efa ho faty ny fanahy satria nivoaka malagasy tsy mahay zavatra tsara tsy mahay ny tsara de ny ratsy ihany ny tiany ny ratsy ihany ny tiany ny mpanao ratsy ny tiany mpisy loky ny tiany mpihevi-dratsy ny tiany mpiteny ratsy ny tiany zay mahazo zema aminy fa ny olona mpanao ny tsara tsy de ray malagasy ny olona avy amin'ny tsara tsy hainy malagasy satria malagasy tsy mahay ny tsara mampalahelo zany ka zay mahatonga ny bokin'ny Jauna ao ny bokin'ny Jauna miteny hoe ry malala ny tsara no alao tahaky fa ny tsara no avy amin'Andriamanitra fa ny manao ny tsara no hita n'Andriamanitra fa ny manao ny ratsy tsy hita n'Andriamanitra ka ity le mpanao ny tsara tonga ty nefa tsy fantany akory ka de tenenany ratsy foana za itenenandao ratsy foana za da ozy ny baiboly hoe loza hoan'izay manao ny tsara ho ratsy ary loza hoan'izay manao ny ratsy ho tsara ny tsara nay lazainy fa ratsy de ny ratsy fa mita bahoaka ny lazainy fa tsara de zao ary nahavoanyvoaka malagasy zao zao ny nahavoatsika zao ny nanjoatsika zao satria ny ratsy no ataonareo tsara de io nareo kendany vomanga nasesiky ny tagnanareo nareo voaka malagasy akanan'izao kendany vomanga tsika zao de ngao amin'io fa raha ohatra ka hoe mba teo avy zareo tao vovonjy mitodia amin'ny tsaratsara vonjeo tsaratsara fa tsaratsara mitona fahasoavy lehibe mitona pouvoir faratapiny avy any an-danitra risky ana anambaran'izay fa za efa tadoreraka aho efa tadotetraka ny foko sy ny fanahiko anambara zavatra tsara mivoaka malagasy satria malagasy tsy mahay ny tsara ntsony satria efa jamba ny masony fa voaloatra ny fijaliana latsakandavaka ny fahoriana manitsikitsika ny fijaliamazy mivoaka malagasy zao de tsy iaintsony le marina tokony amin'ny lasy anavitra azy zay ngamba ny teny kola misy teny nareo metapantanina mbola toiza ny teny zay nafangatitsika anakay izy fa ho avindray ao zao mikasika ny fanjakan'Andriamanitra zay entinao misy tsaratsara hoe ianao zany efa manana ny gouvernement entinao ve ary efa manana ny daty anehoanao azy na ny vahoaka ve ie amikasiky ny fanjan'Andriamanitra zao etiko aloha efa manana gouvernement anio aho ka efa complet ny ato aminakay ato araka ny tenin'olona araka ny teny malagasy hoe efa complet ny avant fa zay moa zany teny vazaha le avant fa efa complet na anatsika zany fa complet efa complet hatramin'iny hatramin'ny efa milamina daholo efa misy teknisiany lanitra miara-miasa aminakay ato fa mbola tsy voatomboko zany de daty hitondrako azy mbola miany kely satria nanitopy aho fa raha io zavatra avy amin'Andriamanitra io de ny Andriamanitra ray manome ny topony fa ny topy aloha kely sisa fa ny gouvernement efa complet fa ny topony kely sisa efa hanambara topy amizay azo ao ao zany fa efa kely sisa izay kely sisa zay amin'Andriamanitra amin'olombelo le somary lavalava kely somary mbola misimisy kely ohatrany fa amitsika izy efa iny sisa de iseho ndray ny fanjakan'Andriamanitra eto a Madagasikara fanjakana posorona fanjakana masina be io fa tsy fanjakana tearesaka ferafera kolokolo tsony tsisy tsony ny kolokolo rezao fanjakany tsaratsara io tonga fanjakany Zanahary hoentiny tsaratsara ty milamina mivoaka malagasy na amin'ny lafinina na amin'ny lafinina kely sisa mampandrenareo zay efa ho vitany sambo anao moa zany teo miresaka hoe nahazo courage indray zany ianao de am'izay zay resaka courage zany inona zany a ny etape manaraka ary raha anao nahazo an'izay misy toy zay indray hoe aleo hirosany
ataoko hoe mission zay men'Andriamanitra anao. Azao aloha zany de tena hita fa nahazo courage satria rehefa niteny tamiko ny raiky tamin'ny herinandro passé igny de tena nahazo courage tena nomeny courage ah, nomeny courage ah. Anao zay aza reraka ary aza ketraka ary aza matahotra fa ny sonia fa vitanao tao an-danitra. Tsy misy olombelo na vita soneny bokon'ny lanitra zany, tsisy olombelo mahazo mipetraka ambony seza fiandrianan'Andriamanitra zany, tsisy olombelo mahazo mety antavan'Andriamanitra ka ho velona, tsisy olombelo nomen'Andriamanitra ny anarany amin'ny katranao, tsisy nahazo ny fa ianao ihany nahazo ny. Ka aza manahy fa izahay Zagnahary sy ny Andriamasin'i Jehovah ombanao agnampy anao fa efa andatsaka ny fanjakana amizay zahay zao. De zay ne nampahazo courage anakay hoe efa tonga ozy ny fotoana zao fa andatsaka anazy zahay zao. Efa kely sa de nahazo courage be ny fokitsy efa kely de iadana mety anazy fa kely. De inan'izay zany le etapy ataonao ary satria ao anatin'le fanjakan'Andriamanitra moko mila vahoaka. Mila vahoaka anao, mpininao izy anao tsy mahampy anao, tsy maintsy mila vahoaka malagasy anao. Nefa ao inona zany ny etapy hataonao mba azahoana ny vahoaka malagasy? Raha tsy any hoe ao anatin'ny fanjakana Andriamanitra ho tonga eto ambony tany zany hoe resaka lafin'ny nofo ny tena zava-dehibe ao anatin' zany, nefa ny vahoaka malagasy betsaka ny ao anatin'ny fijaliana. Betsaka ao anatin'ny fijaliana ka raha ohatra azoko tenenina hoe anaovy propagande kely hoe ny vahoaka malagasy par rapport amin'ny fanjakana zay hoentinao, anao nefa mitena fa ho feno fiadanana amin'ny ao anatin'ny fanjakanao, tsy hijaly ny vahoaka, tsy haninona vahoaka, anao nefa zao azo lazaina hoe solotena fanjakan'Andriamanitra anao efa misy ny mpanaradianao, ahoana ary zany ny hanaporofonao ny vahoaka par rapport amin'ireo indrindra anao sy ny mpanaradianao hoe zany fanjakan'Andriamanitra zany tena ok nefa misy ny raha fijery ty ivelany, misy ny mpanaradianao mbola zavena hoe mitsiposiposy, nefa anao le fanjakan'Andriamanitra nefa mbola misy sahirana miaraka aminao, ahoana ary ny ataoko hoe fanairanao ny vahoaka hianaradianao amin'izay zavatra zay. Ny pazy ataoko manaraka zany de tsy maintsy manao ezaka za iriska, manao ezaka riska hanambaka ny vahoaka malagasy any amin'ny province any za mbola tsy manaraka ny lev, tsy manaraka ny FB, tsy manaraka Facebook ary tsy manana telefôny, tsy manana télé. Manao hoe hanao ezaka zany za efa anainga zao. Sotra voalohany zao a Brittaville. Ohatra hoe tahaka ny manao propagande ary zay volazanao teo. Fa za ny filaza ny fanjakan'Andriamanitra azy tsy propagande, fa ny filazanao mpanao politika azy ny propagande. Amindreo propagande, fa aminay izy fanambarana, apocalypse zany fanambarana. De le hoe boky ny fanambarana. Fanambarana hoe manambara anao vahoaka malagasy fa tonga eto an-tany ny fanjakan'ny fiadanana. Fiadanana ty ka hanambarana io zahay. Teo manao nangatako hoe mba haneho kely ahy, mba somary anaovako ohatra hoe propagande kely. Mampilendalenda satria ahoana zany ary ny hataonao tsaratsara hampilendalenda ny makoreny, mpanamoly, mpangalatra, ny mpanao kidnapping, ny mpanao feraratsy rehetra, ahoana ny hampilendalenda anazy, nefa le zavatra fanjakan'Andriamanitra resaka nofo le raha nefa tsy manambanimbany makorela fa ao ny fahafinaretana azo am'zany ane ka ahoana raha zany ataoko hoe coup d'opportunité hialana amin'ny fahafinaretana iny hidirako amin'ny fanjakanao. De zay le zavatra tiako tenena zany. Le izy zany a raha resaka momba an'le hoe hanavotana ny makorela zaho tsotra ny fanavotako an'io, tsotra io. De zao mahatsotra azy délivreko fotsiny ndray de miala ho azy ny fanaratsy. Délivrance henjana, io délivrance henjana malaza eto an-taninareo maka tsy ampiarinao amin'le makorela ao analakely ao azary lalàna ao le izy fa apanao délivrance henjana toebonana fotsiny avao. Tafina mihitsy reo. Manao zany andeha hanafika Ya mihitsy ho any délivrenao. Zay le hoe tafika masina. Fa ny pasteur eto tsy manafika anao fa délivrance henjana fatany avao amin'ny fiangonana miala tsiny manao fatany. Agny fiangonana any izy any izy misy dadany any. Mpanao délivrance henjana. Midira ao asalalànao le mpanao délivrance henjana atao tsika ao. Idélivrenao makorelreo de baraka tao de tsisy tony. Haiko ny fanafodira fa tonga zay fanjakako zay. Haiko tonga de vetivety de rava io de omeko orinasa reo ampidiriko miasa taoko be mana diplôme aby izy eo misy miasa misy manapaizana izy eo io fa sanatria tsy hoe ny fivarotany tena ihany na ny ao ambany ihany no fahaizany ny ao amin'ny lohany koa misy fahaizany tsara vodiny ihany misy fahaizany sa misy fahaizany aby io
manapaiza reo fa reo le mpananatra raha sy ny mpamela velatry ny tena agnaminy tsy misy ary tsy firy ary tsy avy agnaminy ao zay le hoe nivokatra betsaka fa nipijinja vitsy tsy tonga ao so agnaminy agny rehefa tonga ny fotoana am'izay fotoana lehibe zay idirako ao reo andehanako ao reo itonako lamba fotsy ao itonako ny heriko ao anehoako ny voninahity koa aia miala aby io tsisy makorelatsony io vetivety angalako an'io raha izay faharoa mikasika le mpangaro posy na mpamono'olo sy ny kolokolo de zao izaho lohany no makahala kolokolo da zay mpanaraby ahy tsisy akasitaka kolokolo aby tsy misy mahazo na kolokolo na iza satria zaho Andriamanitra Jesosy tsy tia kolokolo ary Jesosy tsy manavakavakolokolotra ary Jesosy tsy maratiraty saina Jesosy tsy mba tiatia zavatra tsy mety gn'anazy mahitsy todona izaho mahitsy lohany tsy misy mahitsy koa ny mpanaraby ahy fa ny mahavoan'le kolokolo ane sy ny mampidaly firenentsika ny lohany no somary mandeha ohatrany lalany fandehany bibilava nolakolana ary mamoaka teny somary hafahafa amin'ny vahoaka hafa na mpanantenaina hafa ny zavatra miseho mampanantena vahoaka fotsiny ohatrany hoe mampanantena valalamaty ny fanjakana ka ahoana moa hampandroso ny firenena zay ne mahavoany firenentsika sy hampandroso anazy io e ka zaho zany tsy maintsy ilazany mamy ara fa zaho tavapetraky eo ka hoe tonga bakao ny mpana kolokolo ka hatao kolokolo azafady zatsy azy anaovana kolokolo ohatra manahaky am'ty resaka goudron ty mba ataoko mba ampilendalendandreo itiara be ny Tananarivo ty hoe zay manao propagande eto Tananarivo de tsy afaka mivavandreo mpanao propagande eto le hoe foanako ny embouteillage ataoko madio ny tanàna rofoko ny fako mandehana anao am'izao fotoana mitady fako eraky ny Tananarivo gaga anao fa ny raha bulldozer zaty tsy mahavitan'io fako aby Tananarivo ka anan'izao pam ndainga fotsiny aby ny mpitondra rehetra io laingalenga avao raha atao am'ty tany ty mampalahelo volamena lasa fanananary lasa mitan'olona lasa ny mpanambola alefa tele mampalahelo ane ka zay zany ohatra foza hoe zavatra lafiny mampilendalenda ka ohatra zao mikasika an'le hoe fanako ny embouteillage hoy zareo fanako ny embouteillage tsy ifoanandreo zao embouteillage io satria reo tsy mahavoakalkily tsy haindreo fa ny tomobile miditra eto Madagasikara ne farany kely Amanalina isataona tomobile Amanalina miditra eto Madagasikara ny commercialy mpitondra to mpanao commerce tomobile tonga eto de nefa tsy fantako zareo hoe mitombo ny isaky ny tomobile nefa ny lalana nefa tsy mitombo tanao zay zay leolany tsy haineo hoe ampitomboilo ny lalana zay vao foana ny embouteillage fa raha tsy ampitomboilo lalana tsy foana embouteillage tsy foanareo zany io na izy